Zay no makasika nindika fahaolana ara-politika kosa no mahatonga ny firenena tahaka izao raha ny fanamariana netin'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina raha nanatanteraka lanonana tany Antsirabe tany, lanonana rososina izay niarahana tamin'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny sampan-draharaha eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Olana ara-politika no mahatonga ny firenena latsaka katerena raha ny voalazan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tany Antsirabe androany ary fotoana izao ijerena ny tombontsoany maro anisa. Ajao ny fototra hitondrana amin'ny fitonena, ajao ny fototra hitondrana amin'ny tena fampandrosoana marina eto amin'ity firenena ity dia ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidiana. Zay ihany no metrahana ilay tena hoe demokrasia, ilay fototra ampahasotsika ny fiarahamonina sy ny firenena. Ka efa nisafidy anareo toany, arovy, ary tazomy hatrany. Zany safidy zay nataonareo izany, zay dia hiaro izany hatramin'ny farany satria izany ihany no ampahasotsika nyity firenena ity. Lanonana rososina moa no notanterahana androany tany Antsirabe, ny fitokanana ny trano ny tahirim-bolam-panjakana sy ny famitrahana amin'ny fomba officiel ny SPECL na ny système de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant izay anolo ny SECAL. Nambaran'ny filoham-pirenena fa atao izay anakekezana ny asa-panjakana sy ny fitantanan-draharam-panjakana ho an'ny vahoaka.